Revako malala amin'ny tompo, mbola ho ampitombonao aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Iraka manambara an'i Kristy. Iraka manambara an'i Kristy. Zany iray afaka no lohahevitra misongadina ao amin'ny mofinainantsika anio. Asan'ny apôstôly toko 7 ny 7 hatramin'ny 9:30. Iraka manambara an'i Kristy. Manomboka mitantara ireo patriarka i Stefana, tantaran'i Abrahama, Isaka, i Jakoba. Rehefa nadinina teo anoloan'ny mpisorona be, rehefa napangaina, dia indro tonga mihitsy azy hatramin'ny fitantarana an'i Mosesy, ambarana fa i Mosesy manambara an'i Kristy. Nisy fiapangana mantsy eo amin'ny toko 9, 17 sy ny 14, izay nanambarana fa tonga i Stefana hanakorotana, tonga izy handrava izay nataon'i Mosesy, tonga hiteny ratsy an'Andriamanitra sy ny lalàna. Dia manambara kosa i Mosesy i Stefana ho valin'izany, fa i Mosesy dia iraka manambara an'i Kristy. Iraka manambara an'i Kristy, ilay Kristy mpanafaka. Tahaka ny niantson'Andriamanitra ny Mosesy tany Egipta fa izay, hanafaka ny olona tao Egipta, hitondra fanafahana ny olona izay voageja, ilay nitenenan'Andriamanitra fa efa reko ny fitarainana, efa hitako ny fahoriana, dia hamonjy azy aho tamin'ny alalan'i Mosesy. Tahaka izany koa no nanoran'Andriamanitra ny zanany malalany dia Jesosy Kristy, ilay tonga hitady sy hamonjy ny very. Tonga Kristy ho mpanafaka izao tontolo izao. Iraka manambara an'i Kristy mpanafaka, fa iraka ihany koa manambara an'i Kristy ilay nolavina, tahaka nandavan'ny olona Mosesy fa izay, eo amin'ny 5:30 ka hitenenany hoe izany nanendry any alako mpitsara sy mpanapaka, dia notevatoevainy, dia norakonany, dia nolaviny. Tahaka nandavana an'i Kristy raha teo, Kristy izay niteny fa tonga tany amin'ny azy izy, fa ny azy tsy nandray azy, ary Kristy mivantana mihitsy no miteny. Any amin'ny filazantsara araka Luka toko 9, ny 9:20 manao hoe, ary ny zanak'olona tsy maintsy ho laviny loholona mba amin'ny lohan'ny mpisorona sy ny mpanorandalàna. Ary farany, iraka manambara an'i Kristy, ilay Kristy mpaminany. Eto hitantsika Mosesy ilay manao fahagagana, manao famantarana, fa i Mosesy koa ilay mpaminany izay ambara, mitondra ny lalàna, mitondra ny teny. Mampatsiaro antsika ny fanomezana ny teny 10 tany Sinay fa izay. Ary zany koa manambara an'i Kristy mpaminany lehibe, ilay teny tonga nofoka nonina tamintsika, manambara an'i Kristy ilay fahatanterahany teny, izany rehetra izany. Iraka manambara an'i Kristy, zany no voalaza eto. Ry havako malala amin'ny tompo, ry olombo antson'Andriamanitra, nantson'Andriamanitra ianao hanafaka tahaka an'i Kristy, tsy hoenta mavesatra ho an'ny fiarahamonina, fa hanamaivana ny gejan'izy ireny kosa. Ry olombo antson'i Kristy, nantson'Andriamanitra ianao ka aza kivy ny amin'izay fanenjehana sy ny fandavan'ny olona, fa Kristy koa aza efa nolaviny. Ry olombo antson'Andriamanitra tonga
nantsony ianao hanambara ny teny fa tsy hanambara teny, hitory ny teny fa tsy hitory tena, dia hanambara ny Kristy zany. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Misaotra anao zay Andriamanitra rainay izay ny an-danitro. Misaotra anao ny amin'ny fifidiananao manokana ny Kristy zanakao, izay tonga hamonjy izao tontolo izao. Ilay tonga tetỳ amin'izao tontolo izao ka nolavon'ny olona sy nataon'ny olona tsinotsinona. Eny, zary nataon'ny fanakorako azy. Misaotra anao zay fa nanaiky hatrany ianao, anambara ny tenanao amin'izao tontolo izao, ary ndreto zay Tompo vonina handray ny teninao, vonina handray ny irakao, iraka manambara ny Kristy, hijoro vavolombelona tahaka ny Stefana ka tsy hivadika amin'izany, eny na dia hiatra amin'ny fahafatesana azy. Tompo, vonin'izay haneo mandrakariva ny maha Kristy velona anao amin'ny fiteninay, amin'ny asanay sy izay rehetra ataonay. Fa amin'ity an'ity raha mba afaka mianta eo aminao zahay, dia mitondram-bavaka manokana, mitondram-bavaka ny firenenay, mitondram-bavaka ny vahoaka malagasy rehetra, mitondram-bavaka ireo izay ao anatin'ny fangirifirina lalina, ao anatin'ny fahantrana. Tompo, miantrary eny nosinay, tahiro eny taninay, omeo re Tompo ny andron'ny lanitra sy ny tsiron'ny tany, ampahvokatra be ny taninay. Dia andro fahalemana, satria ianao no manjaka ho any. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay, ilay omemboninahitra, nanaovanay izany vavaka izany. Amen.